satria tsika rehetrarehetra dia ao anatin'ilay hoe vavaka fanapahana ozona zay no mampalaza antsika atao anatin'ny vahaony oloko dikan'izany a dia mba hiresaka aminao ao atsika pino atsika mpiandraikitra mihitsy a makasika nyity resaka ozona ity raikitra sa tsy raikitra ndao ary voalohany aloha dia hiresaka makasika ny ozona zay mahazo ny olona rehetra na ny mpanota zany tsy dia mba toerana lavabe ny amin'izay fa fampatsahivana fotsiny lay izy Genesis toko fahatelo Genesis toko fahatelo ahery fa pasteur Alvarez ivatao ka dia vakitsika amin'ny anaran'ny tompo a eo amin'ny andininy fahenina amby folo sy ny manaraka Genesis toko fahatelo ny andininy fahenina amby folo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary hoy koa izy tamin-draha vehivavy abe dia abe ny fahorinao aho indrindra fa raha manananaka ianao ary fahoriana no hiteranao zanaka ary ny vadinao no hianteherany fanirianao ka izy no anapakanao ary hoy koa izy tamin'ny Adama satria efa nihain'ny feon'ny vadinao ianao ka ninananao ny azo izay nandrarako anao hoe aza hinananao zany dia voaozona ny tany no izay nataonao fahoriana no hinananao ny vokany amin'ny andro rehetra iainanao ary anilotsilo sy heronao izy ary hoaninao ny anana famboly ny fahatsembohan'ny tavanao no azonao hoanina mandra-piverina ho any amin'ny tany fa ny tany no nanalananao fa vovoka ianao ary verina amin'ny vovoka indray amen Deutéronomie toko fahavalo amby roapolo ny andininy fa 5:10 sy ny manarakaraka vitsivitsy eo zany Deutéronomie toko fahavalo amby roapolo Deutéronomie toko fahavalo amby roapolo manomboka amin'ny andininy fahavalo amby folo vakina amin'ny anarany andininy fa 5:10 andininy fa 10:10 manomboka amin'ny andininy fa 10:10 vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa raha tsy mihaino feon'i Jehovahandriamanitra kosa ianao ka tsy mitandrina anaraka ny didiny rehetra sy ny lalànany izay andidiko anao anio dia ho tonga aminao sy hatratranao izao fanozonana rehetra izao ho zonony ianao an-tanàna ary ho zonony ianao any an-tsaha atreo pasteur misy resaka tantarana ozona be lehibe io fampatsahivana kely fotsiny ity fa avy eo iresaka makasika ny te ozona pazo mpiandraikitra any ny tiako atongavana fa itsika dia manao délivrance no ahafantarana antsika alleluia ary matetika noho ny tsy fahafantaran'ny olona ny tony tantarana ozona itony a dia mivavaka atsika nefa tsy mety afaka ilay olona misy a ny atao hoe vavaka fanasitranana ny vavaka fanasitranana rehefa mivavaka manasitrana ianao dia mandrakariva dia tonontsika foana n'ilay teny manao hoe izay mamela ny heloka rehetra ary manasitrana ny aretina rehetra dia tononona amin'ny alalan'ny teny mihitsy ilay tenin'i Jesosy manao hoe araka ny fahefanao Jesosy a hametra tanana amin'ny marara dia ho sitrany reny alleloia raha matadito foantsika ilay tenin'i Jesosy ilay tenin'ny apôstôly dia hoy ny baiboly ny fifaminan'iny Isaia toko 7:10 fa nidiakapoka taminy no fanasitranana antsika na fanasitranana anareo zany hoe raha mivavaka ianao zany ho an'ny olona anankiray marary dia tena mety ho aretina mihitsy io amahazo azy io dia vavaka fanasitranana no ilainy vavaka inona no ilainy efa hainao zany fa mampatsahivana kely fotsy fa misy ara tiako atongavana rehefa avy eo raha ohatra indray ilay olona ka tratran'ireny
fanahy maloto, fanahy ratsy, tsy mahita tory, tratrana mosavy, tratrana voakanina, nisina ohatrany hoe nanapozina, dia reny ilay tenin' Jesosy manao hoe handroaka demonia amin'ny anarako izy. Dia tononona mihitsy hoe mialy satana amin'ny anaran'i Jesosy, miala ny fanana famisaviana. Zany hoe raha mandray olona ianao zany, hitanao reo zany nilanan'ilay fistely iny, dia soratanao anatin'ilay fistely iny manao hoe ity olona ity mosavy ny mahazo azy, voakanina ny mahazo azy, zao ny mahazo azy. Soratana ina mahatonga an'io kibon'ngedabe ny olona tsy bevoka, ohatrany loteraka nefa bevoka ty izy, dia soratanao dia délivrena amin'izay miala ny asa amin'ny devoly. Atao anatin'ny baiboly ato rehefa na tsy dia misy anarana devoly be lehibe, tsy misy an'izany atao anatin'ny devoly manao hoe fanantsy fahitatory mijery rehefa tsy mahita ianao. Fa itsika ny mametaka an'izany ary dia asitsika anarana lay izy. Miala ny fanantsy fahitatory, tsisy an'izany hoe fanana famisaviana izany eo. Fa itsika ny mametaka an'izany, miala ny mosavy, miala ny fanana famisaviana, miala ny fanana famisaviana. Dia arakaraka ilay zava-misy eo zany no ametahanao ny anarany. Amen. Tena misy zany atao hoe ozona zany, misy ny atao hoe ozona. Efa imbetsaka nazavaina an'izany hoe miala tsiny foatra misy zatra mangididy kely foana, aiza nisy mosoary. Jeronareo tsara, misy ny atao hoe ozona. Ny ozona dia ohatra hoe reo olona tratran'ireny le fanahy manambady reny. Miala tsiny ta misy mpianaka eto fa zay mihitsy le nazavako azy. Ohatrany hoe miaraka matory aminy, miaraka ao izy mivady, nefa sady tsy miresaka tahaka n'ireny sobakaka mamangarafozan'ireny izy anankiroa, ny vangina mototra, ny mpamangy mototra, tsy ahita teny firy. Ino moa no mahatonga an'izany? Misy fanahy miara-matory aminy eo, ary fanahy miara-matory amin'io, io lay ozona io, fanahy manambady ny anarany io. Tsara baiboly zany fanahy manambady zany, fa ampiatantsika hoe fanahy manambady ny anarany. Iza ny anarany zalahy reny? Fanahy manambady. Dia jeronareo tsara fa ny olona tratran'io fanahy manambady, io ozona fisaraha-panambadiana io, matetika ny olona tratran'io zany mangozozo foana le fiainam-pitiavana, tsy mahatsangana tokantrano, ohatrany maniry te hisaraka zany, maniry te hiaraka amin'ny vadin'olona. Misy vehivavy mahavariana, tsy haiko ry zareo reny na tongeto na tsy tongeto, fa raha tsy tongeto izy ampitahoany aminy ty resaka ty. Jeronareo tsara, misy vehivavy be de be ny lehilahy célibataire tsy manambady, izy tsara tare, vadin'olona ihany ny tiany rahany, misisika amin'ny vadin'olona dia mikoty ny vadin'olona io. Nefa le dia vehivavy dia misarosoro amin'ny vadin'olona io, dia ohatra te hiaraka amin'ny vadin'olona, dia manao hoe aty ny maso mba jereo dia makoty io ny tenanay. Ny mahatonga an'io tratran'io ozony fisaraha-panambadiana io. Ka ianao zany rehefa mandray olona, aza hitako nefa mbola misy tratran'izany eto nefa manaraka formation eto. Raha ohatra ianao ka mandray olona dia adiadio tsara io zavatra mahazo azy io, fa reny ny atao hoe ozony fisaraha-panambadiana. Inona ny dikan'ireny? Ozony fisaraha-panambadiana. Renylay aty anatin'ny vatana, aty anatin'ny vatana. Misy fotoana indray izy io zavatra mahavariana amin'izy io ndraindray izy io tsy miseho amin'ilay endrika fanahy manambady azy, dia ilay olona mieritreritra ny tenany hoe afaka. Fa any anatin'ny vatany andray misy ao amin'ny ila-kibony ao, ohatrany misy rivotra mandehandeha ato amin'ny ila-kibo, dia mahazo aty amin'ny ila-kibo, dia mamaly any amin'ny lamosina any randray, dia ilay olona tsy mety miteraka na miteraka fahafahajaza matetika. Reny zany la atao hoe ozony fisaraha-panambadiana, ozony tsy fahavanona nanaka, ozona avy amin'ny sampy. Ny olona tratran'ireo matetika hoe avaiza ny hevian'ireo. Ny fihevian'ireo dia amin'ity Deutéronome 28 ity, misy lalàna sy didina apetrak'Andriamanitra dia nanompo sampy le ray aman-dreny. Ka rehefa nanompo sampy le ray aman-dreny, dia lay taranaka tia aoriana zay tsy mahalala na inona na inona no mijinja ny fahotany lay ray aman-dreny tany aloha. Zany anie mahatonga ny baiboly miteny manao hoe mamaly ny heloko ny ray, mamaly ny heloko ny ray amin'ny zanaka, amin'ny zafiafy, amin'ny zafindohalika, amin'izay mankalahy. Io zany raha tsy délivre le olona, raha tsy tapaka lay ozony, dia any amin'ny 700 taona io vao tapaka ho azy. Zany hoe ho tapaka ihany le izy fa roaviana vao tapaka, afaka 700 taona. 700 taona 2023 tsika zao any amin'ny 2423 zany.
raha tsy manolo tena ho an'ny tompo ilay olona dia any ny taranany vao tapaka. Ka tsara ny amantarantsika an'izany na dia mpanompon'Andriamanitra hanao délivrance azy tsika so sanatry ny vava. Misy tratra eto dia mba farafaratsiny, tsy hoe farafaratsy moa zany fa tena farafahatsara ny arako, afaka ianao nazao nao akaikinao tsy maintsy afaka tsika hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Alleloia. Reny zavatra tany saika aminao reny zany lay ozona mahazo ny mpanota reny. Ozona mahazo ny inona? Ozona mahazo ny dia mpanota. rehefa le manao délivrance tsika ady adiana lalina ohatran'izany hoe avy aiza moa zany a ny eventy zavatra ty, misy avy amin'ny fahotan'ilay ray aman-dreninao teo aloha. Zany hoe mahatonga atsika raha manao fanamarina anareo nanaraka délivrance dia efa naheno an'ity teny ty foana ianao manao hoe miala ny ozona avy amin'ny ray sy reny, miala ny ozona avy amin'ny razambe. Le ozona avy amin'ny razambe resahana eto dia lereo razambe tsika tsy nalalan'Andriamanitra tany aloha dia manapaka an'ilay ozontsika. Isaky ny manapaka an'ilay ozona ianao dia tsy tapahana fotsiny ohatra ny manapaka fary, ohatra hoe mivarotra fary zany dia tapatapahana fotsiny ohatra zao, fa tsy tapaka io. Fa tononona tsy maintsy manao an'ity fanekempinono ity, manao hoe satria efa nentin'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana ny ozona rehetrarehetra teo amin'ny fiainako, efa nomboana teo amin'ny azo fijaliana ny ozona rehetrarehetra vokatry ny fanompo-tsampy, lazaiko amin'ny anaran'i Jesosy fa afaka aho manomboka androany, afaka aho tsisy ozony zany tsony aho amin'ny anaran'i Jesosy. Alleloia. Alleloia. Rehefa niatranao ianareo jereo vakio tsara io Deutéronome toko 7:20 fa misy ozonao mahakasika ny fahantrana. Tena milaza mihitsy ny Baiboly hoe fa raha tsy main'ny feon'ny Jehovahandriamanitra anao dia ho tonga ho azonao sy ho tonga aminao zao karazana ozona rehetrarehetra zao. Ny vahiny eo aminao isandratra ambony dia ambony fa ianao hietry ambany dia ambany. Ianao isambotra any, ny fizy kosa mpisambotra anao. Miala tsiny aminareo fa mahitsy be ty teniko ty. Ianao zany, ataoko hoe ianao satria za tsy ao anatiny. Raha mpisambotra foana, misambotra foana, isa-teteka ozy no fitenenana amin'ny sisiny. Misambotra isaky ny mihetsika, misambotra isaky ny mihetsika. Vary hoanina samborina, frehana bus samborina, volana hividianana akanjo lakôlizioma samborina. Samborina misambotra foana, ary na dia manana aza dia mbola manina foana, dia mbola misambotra. Dia miteny anao amin'ny anaran'i Jesosy resaka ozony zany, mila ringanina melohan'ny ansorana anao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Satria ny atao hoe fitahiana dia tsy ianao manan-karena be loatra ny tahina, fa ozy ny tenin'Andriamanitra ho mpampisambotra ianao fa tsy ho mpisambotra, ho lohany ianao fa tsy ho rambony, ambony tokoa ianao fa tsy ambany. Alleloia. Alleloia. Ka zasy ianao aloha ny mahatsapa fa tokony ho afaka mba hahafahantsika manafaka ny olona ihany koa. Amen. Tena misy ny ozona avy amin'ny sampy, tena misy, indrindrandrindra hoe raha sanatry an'izany, mpilalao tapa-kazo tsika, mpijery boule de cristal, mpilalao karatra, mpamonjy an'ireny dadarabe sy neny rabe sy rikalan'ny noro, mpandeha amin'ireny teo aloha, dia manao vavavaka fekekely koa mba hanafan'Andriamanitra antsika, atonga antsika tena adio tanteraka. Ny mahafinaritra zany teny zany tsy mepanga, ary zany teny zany koa tsy miteny aminao hoe tena ratsy be ianao, fa zany teny zany manoro hevitra anao mba hatonga anao tena ho afaka tanteraka, ary tsy anjakan'izany tsony ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleloia. Misy amaraparanako n'ile ozona resaka momba ny resaka fahotana iny dia avy eo amin'izay iresaka momba ny ozona mahazo ny mpendraikitra. Alleloia. Tsara be ty zavatra ampianarina anao androany ty raha iainanao tsara. Hitanareo misy ozona efa tansaitsika foana fa famerenana izy ty. Misy ozona avy amin'ny alalan'ny teny, avy amin'ny inona? Teny. Misy amintsika nozon'ny ray aman-drenitsika, mety nozon'ny président pokotany teo aminao ianao, nozon'ny mpampianatra tany ampianarana ianao, zany ny olona manana fahefana eo amboninao ny teny an'izao taminao hoe dondrombelony tony, tsy mainy nininy tony, roatra tony ny mpianatra tsy mba ho lasa lavitra mihitsy, na ny pasteranao mihitsy no nanozona anao hoe raha vao miala ato ianao dia ho zonika ianao sy mitaranaka ao fa tatony nandraisanao famonjena mandanany e, nefa ianao niala ihany dia io ianao sorana ty amin'ny VO io. Alleloia. Alleloia.
dia zao no teneko anao androany aminaran'i Jesosy, afaka miteny ianao manao hoe ny ozona rehetrarehetra avy amin'ny teny izay nataon'olona androany tapahana amin'ny anaran'i Jesosy, tapahana amin'ny anaran'i Jesosy. Avereniko eny izay teny izay, ny ozona avy amin'ny teny nataon'olona. Manam-pahefana ambony noho izaho, na pasteur, na président mpokotany, commune, na ray sy reny miteraka, tapahana zany amin'ny anaran'i Jesosy. Efa nentin'i Jesosy teo amin'ny azy fijaliana, lazaiko fa afaka aho, lazaiko fa voavonjy aho amin'ny anaran'i Jesosy. Orakoraka mafy be ho an'ny tompo. Alleloia. Mazava aminareo hoe zany, misy ny ozona avy amin'ny fahotana. Ny fahotana tsy ny bebahana, fa ny fahotana ny sarotsaromana fotsiny. Mety efa tsy manao an'izy tsony ianao fa tsy mibebaka tamin'ilay izy na tsy naiky tamin'ilay izy. Ohatra hoe nanala zaza, mpanao avortement, dia ny olona maro anaka ny injehanao, manao tera bitry ohatran' ireny ireny. Andro efa sarotry tia ngamba rehetra tsy mba manana fahonona tena, ny teraka fotsiny eo an-tsaina izy mivady isan'andro. Manentsika ny olona maro anaka ianao, nefa raha mbo fantatrao fa ny zazakely novononao efa 7 vao tsy tonga ray volana ny fadim-bolana, dia efa mifampiresaka nareo roa, dada tsy tonga anay lery, dia efa mitretritra ny analana an'io. Dia ianao mieritreritra hoe afaka, fa mahafantatrao mamono olona ianao. Io zazakely io vao mitsaika, vao iny izy mitsaika iny mihitsy. Aleo tsy tantara resaka siansa lavabe to fa vao mitsaika mihitsy efa olona iny. Ary amin'ny fotoana ianao manala n'iny tao an-kibonao tao, dia tadio fa tafiditra ny fanahiny fahafatesana sy ny ozo ny fahafatesana. Alleloia. Manjonitra daholo dada sy neny fa maninona. Ozo ny fahafatesana. Aty aoriantsika ohatran'ny hoe zay zavatra rehetrarehetra tsangatsika maty daholo, maty daholo, maty daholo, maty daholo, maty. Ary ny tena mampalahelo aza dia ity, mialatsiny tsy ny olona rehetra ndresako amin'ity fa misy ampahan'olona. Tratran'io cancer amin'ny kolona io, cancer any amin'ny lalan-jaza. Ny apahany betsaka amin'io dia avy amin'ny avortement. Zao ny anaovantsika azy. Tapahana daholo ny ozon'ny fahafatesana androany. Ametrao tanana ny kibonao, ametrao tanana eo amin'ny tova tokony ametranao tanana, dia avereo zo teny zao rahalahy. Amin'ny anaran'i Jesosy, tapahana ny ozon'ny fahafatesana. Amin'ny anaran'i Jesosy, miala ny fanahiny fahafatesana, vokatry ny fanalana zaza, vokatry ny avortement provoqué. Amin'ny anaran'i Jesosy, Jesosy tompo, miaiky ny fahotako a mamelany heloko ianao, afao a tompo fa te hanafaky ny olona ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misy ny ozon'ny fahotana tsy zay ihany, tsy zay ihany a, fa ndrandray ianao sanatrian'izany, sanatry ozy a, nijangajanga tsy mety tratra mihitsy. Ary ianao za miaiky ny tenanao mihitsy, sy manao hoe tena miaiky anangava tsy mety tratra ny vadiko mihitsy a. Mba fantatrao moa fa mitondra poison anatin'ny tokantranonao, mitondra ozona io. Mitondra inona hoe? Mitondra ozona. Za tsy mitenanao hoe ndana miaiky any amin'ny vadinao hoe za moa zany dia hosorana amin'ny vin, dia miaiky ahy ato anatryanao, fa mety tsy fantatrao ty a, miomana tsara ny fonao, mboary tsara ny fonao a, fa hotsoroko aminao ny marina. Za moa zany tena miaiky ahy zany, fa faravakely a indromby 50 any araka taman'olona, ka amin'izao efa tsy manao tsony fa mamelany heloko. Mamelany heloko ianao. Ady saritaka io fa misaoran'ny tompo, tsy tratra ianao a, efa namelanao ny Jesosy rehefa nibebaka ianao, dia tapahana an'io zao fijangajangana rehetrarehetra, tsy hitondra aretina aminao ary tsy hampitany amin'ny taranakao.
satria le ozona ny mahagravy azy tsy mijanona eo amin'ilay olona fa mipitatra any amin'ny taranaka, zay ny mahozona azy. Mipitatra any amin'ny taranaka faramandimby, zay ny mahozona azy. Fa ny fomba maranana azy dia tsotra be, ny finoana ny famonjena zay nataon'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana hoe maty ho ahy ianao Jesosy, mpanota teo aloha. Ary zany noteny Jesosy tamin'ilay vehivavy janga manao hoe zay tsy nanota taminareo naoka hitorabato azy voalohany. Raha ny bebahanao le izy ka tena niaiky anao dia tsoloko aminao ny marinandroany, mamela anao ny tompo, mamela anao ny tompo. Ary tsy mitanisa zay lasanao izy, fa olona tenin'Andriamanitra mahazatra antsika manao hoe koa raha misy olona ao ny Kristy dia olona vaovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo fa tonga vaovao ireo. Vaovao ny zavatra rehetrarehetra, zay ozona rehetrarehetra notononona teo aminao, foanana amin'ny anaran'i Jesosy, rava amin'ny anaran'i Jesosy, potika tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Zany zavatra resako amintsika zany a, ho an'ilay olona atao délivrance, satria andray olona tsika prian'io. Fa eto amin'izay vao hanomboka hiresaka mahakasika ny ozona mahazo ny mpino. Inona hoe ozona mahazo ny mpino. Nareo za mieritreritra hoe mpino dia tsisy ozona, fa misy. Ary io adevitra betsaka ny fiangonana rehetrarehetra hoe le izy rahalahy aza ampitahorina ny olona, fa rehefa maty Jesosy a dia tsisy ozona zany tsony ny olona, fa nareo aza mampitahotra olona. Ty fampianarana ty zao misy maheno dia amaly any anaty réseaux sociaux any, rehefa avy eo tsy rarahiko. Za tsy mivaky lofa zao, ampianariko ty. Alleluia. Aleo lava-maso any, zay lava-maso tsy vidina koa eo. Alleluia. Jérémie 48:10. Jérémie 48:10. Fakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny a. Efapolo atao avereny koa indray mandeha zavady. Jérémie toko fahavalana efapolo andiny fahafolo. Andiny fahafolo. Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy mivaky ny teny manao hoe ho voaozona anie izay manao tsirambina foana ny asan'i Jehovah, ny asa asain'i Jehovah atao. Ery voaozona anie izay miazona ny sabany tsy handatsa-dra. Averiny indray mandeha amin'ny anaran'i Jesosy miaraka mitokisy andiny, satria ny rahalahy sika sainabavintsika any amin'ny faritra manaraka dia mba averin'ny pastora. Averina indray mpandeha Jeremia toko fahavalana efapolo andininy fahafolo vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ho voaozona anie izay manao tsirambina foana ny asa asain'i Jehovah atao. Ahoana tsara hono raha olona asain'ny Nebukadnezara atao, asain'i Jehovah atao. Zay mitohiny a eny voaozona anie izay miazona ny sabany tsy handatsa-dra. Tsy handatsa-dra. Filipianina toko faharoa andiny faharoa ambin'ny folo. Filipianina testamenta vaovao zany. Filipianina toko faharoa andininy fa roa ambin'ny folo. andininy fa roa ambin'ny folo zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Filipianina dia aorianan'ny Efesianina. Filipianina toko faharoa andininy fa roa ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany ry malalako tahaka ny nanakenareo mandrakariva, tsy fonony teo aminareo ihany aho, fa ankehitriny dia bebe kokoa aza raha tsy eo aho. Miasa amin'ny tahotra sy ny ovitra atateraka ny famonjena anareo. Miasa amin'inona ao zay? Mba atateraka ny famonjena anareo. Famonjena anareo. Ny fanazavainy mpanompon'Andriamanitra teo fa misy dinga ny fanompona an'Andriamanitra io, tsy miresaka any amin'ilay zanaka aloha zao, fa eo amin'ilay asa fanompona ny resahako amin'ny mahampanompo, amin'ny maha-piara-miasa. Itsika izao mantsy ny mahafinaritra dia zao a, piara-miasa amin'Andriamanitra. Alleloia. Araka nampianarana antsika teto malo hoe tsy kandida mbola hilatsaka ianao ka ho fantatra na ho lany na tsy ho lany amin'ilay 9 novambra, fa hoy ny tompo tsy anareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo, ka nanendry anareo mba handesy amo ary aretany vokatrareo. Lazao ny akaiky ianao olom-boafidy ty manoloana anao ty. Olom-boafidy ty manoloana anao ty. Alleloia. Io maha olom-boafidy antsika io nefa
dia mitaky asa, ary ny asa ataontsika dia mitaky vokatra. Ny vokatra hoentsika dia vokatra maharitra. Alleloia. Alleloia. Vao io ny foi ianao no soran'Andriamanitra dia aza variana manao arôza azy. Fa mba eritsereto hoe misy asa asain'Andriamanitra atao. Misy inona? Misy asa asain'Andriamanitra atao. Misy asa asain'Andriamanitra atao. Raha ohatra pasteur le olona ka nandao ny fianarany tamin'ny fotoan'andro, nandao ny asany, dia nanao voady tamin'izy nosorana manao hoe manomboka izao tompo, dia anao ny asanao manapatapitra ny faravofona, atolotra anao ny fotoana, atolotra anao ny momba rehetra. Izay teny izay tsy fiangonana no nanaovana izay fianianana izay, tsy vahaon'ny oloko no nanaovana izay fianianana izay, fa izy eo anatrehan'Andriamanitra. Ny fianianana no voady faratampo indrindra eo anatrehan'Andriamanitra, ary Andriamanitra riabana dia tadio tsy mitsoka amin'io teny fianianana io Andriamanitra. Ny olona ny manadino, fa Andriamanitra tsy manadino ny fianianana izay natao. Amin'ny alahady faroapolon'ny volana dia anaovana fianianana ianao. Raha ohatra ianao ka matahotra fianianana dia ajanony teny izao: na nahanina rariva fa aza mamono tena 4 andro ao. Alleloia. Fa raha sa, ary ny olona rehetrarehetra sa, izy namony atahorana. Ity tsy fifamatorana amin'ny devoly, fa fifamatorana amin'ilay ray izay ny an-danitra. Ary mandrakizay, tsika raha hiala eto ambonin'ny tany mbola ho any amin'ny tanàna oditsika, ko ina ny atahorana. Alleloia. 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 Tsisy atahorana e. Osy izy lahira any anatin'ny fiatrasapaty nefa totra ny marina ihany hoe any modina miala ety. Alleloia. Alleloia. Dia enonareo tsara ne, amin'ny fotoana ianao manao fianianana, tafiditra ianao zay ao anatin'ny sehetry ny asan'Andriamanitra, ao amin'ny sahany asan'Andriamanitra. Ary manomboka eo dia misy anjely miaka-midina manara-maso. Ny anjely. Ny anjely hafa le anjely mpanao livraison araka le irany rizarasondra be, fa misy anjely mpanao tatitra ny asa vita fotsiny. Midina izy mijery ny asa tsika io ne misy anjely ny mpanompony devoly dia anjely mainty miaraka aminy. Fa ny atsika zany misy anjelin' Jehovah miaraka amintsika. Zay le mahatonga soratra masina amin'ny teny manao hoe ny anjelin' Jehovah dia mitombo manodidina izay rehetra matahotra azy. Dia io anjely io mitondra tatitra miaka-midina, mitondra tatitra ny fisetoanao dia hoentin'io miakatra, dia entin'io mitondra tatitra. Fa ny asa ataonao koa dia io anjely io no mitondra tatitra. Fantany tsara ny olona matitra amin'ny asa hoe olom-bo ositra izy, nandray ositra izy, lo olona ny asany, diakona ny asany, pidera ny asany, komity ny asany, diakona ny asany, intercesseur ny asany, mpanao délivrance mpiandro ny asany. Fantatra Andriamanitra tsara io asa ataonao io, tsy misy miafina amin'Andriamanitra io asa ataontsika io. Zany no tonga boky mitoroteny ny teny manao hoe saino ny asan'Andriamanitra. Ozy ny Filipiana 4:1-2 tapany farany teo, miasa mitahotra sy ny ovitra mba hatateraka ny famonjena anareo. Fanontaniana mipetraka, nahoana ny misy mpino? Raha ny marina mantsy ry havana, nosy izy ny eo bolana 4:18. Ny lalan'ny marina dia tahaka ny fipoakandro maraina, zay miha mazava, manam-pitatao vonany andro. Fa misy indray tsy zay, eo amin'ilay mitatao vonana mihitsy indray izy no overina maraina ny fiainany. Ary tsy overina maraina fa ria lasa ry amin'ny 3 maraina ry mihitsy azy. Dia aveo mamatonalina ny amin'ny 12 fivoahan'ny vorondolo iny. Zany hoe lasa maizina mihitsy ny fiainany. Hitanareo, ny mahatonga ny fiainan'ny olona anankiray, le mijoro vavolombelona izy, mijoro vavolombelona manao hoe zatra amin'ny nandraisako ny asan'ny tompo, hatramin'ny nanaovako ny asan'ny tompo, potitra ny fiainako, rava ny fiainako, tsy hitako izay tena maminy, tena simba. Na ihanetsy niditra tamin'io asan'Andriamanitra io, na nihinana ary niditra tamin'io, mikorotana ny tokantranoko, lany ny volako, za ty tena zao sisy, zao hitanareo zao, zao sisy, iverin-dalana ho izatsony moa e. Zay sisa fijoroana vavolombelona nataony. Mba fantatrao ve, sao dia sanatriny ny vava nanao atsirambo na ny asa sain'i Jehovah nataonao ka tratrany ty ozona mpahazo mpino ty. Satria ny Baiboly dia milaza, ho voaozona ne zay manao atsirambona foana ny asa sain'i Jehovah atao. Zany ane ry havana tsy mampety an'le avy kely pastera, avy pastera le fohifohy.
jereo nareo ohatra tsika mpiandry petrahanareo eo ohatra tsika mpiandry zao mandray olona dia mba omenanao le olona ho delivrenao dia avy ianao manao délivrance azy ny anaran'i Jesosy Kristy anaran'i Jesosy mialo anareo miala Jesosy Kristy anaran'i Jesosy anaran'i Jesosy anaran'i Jesosy zay ndao amizay tsy mba manana fahaterenana afaka an'le olona mihitsy tsy mba manana etaeta tian'le fanan'olona hoe raha afaka ny olona io dia mba voavonjy fa dia hoe voaositra mpianjy dia miala anaran'i Jesosy Kristy miala anaran'i Jesosy izy moa ny anaranao teo anaran'i Jesosy manao kitoto mametra tanana iny fa manao kitoto fa rehefa tena atao dia atao rana maka plasy paster alleloia tena hoe mametra tanana ianao atao zay afaka ny olona io manjary mitondra ozona ny fanao ianao olom-boositra zany raha vao manao kitoto tsy zany no mitena an'io fa ny baiboly sao dia ozonareo ikora ilaza loza fa ho voaozona ne zay manao atsirambona foana ny asa sain'i Jehovah atao ho voaozona ne zay miazona ny sabany sy adadraja ina moa le sabatra le fitaovam-piadiana eny aminao ny fanay masina ao aminao ny rahan'i Jesosy ao aminao ny anaran'i Jesosy nomena fahefana anitsaka merarara sy ny mainko tsy nieretra ananany fahavalo ianao any aminao zany misy fahefana afaka mamotipotika an'izany mihitsy tsika alleloia alleloia manjary mitondra ozona mpamafatrano ny asanao tokony madio foana ny trano alleloia raha tsy haiko hoe inona ny asan'Andriamanitra ataontsika groupe d'accueil tsy tokony hifanjana tsy tokony hifanjana ataoko matotra tsara io amin'ny vala farafatarany dia efa tonga eo ary ampivavaka tsara ifoazako amin'ny telo maraina mihitsy hoe zay mba olona rasy ny tanako dia atsapa hery atsapa ositra manokana dia atonga an'ireny olon'ireny voavonjy hitanao fitahina daholo ny ao ambadika zany rehetra zany hitahina Andriamanitra antsika zany alleloia mpihiry ianao mpitendry zava-maneno ianao ataovy tsara ny asanao mba hitahina Andriamanitra anao fa tsy hiteraka ozona ao anao kameramanina ianao dia tsy isaky ny mietsika dia misy filina misavoritaka foana eto fa manjary mitondra ozony io le misavoritaka lava io fa eny aminao sabatra dia ampiasao sabatra ao amen amen tehaka ho an'ny tompo alleloia alleloia lazao ny ankatrinao zany ray tsy tratran'izany ozony zany fa ataoko tsara ny asako zany ray tsy tratran'izany izo zany fa ataoko tsara ny asako so mantsy lahy ka makiamakita voninahitra fotsiny hoe zay olo-baositra zay tamin'le fankalazana an'le vainy vaony oloko iny zany zay nosorany ka mataoko fa tsisy tsy mahalala an'izany matitrambo be fotsiny rehefa tsy miasa akory alleloia ampianarina anareo tsara le izy tsika tianana zavatra tsara amen amen miasa ozy amin'ny tahotra sy ny ovitra mba hatateraka ny famonjena anareo le Filipiana 2:2 zany hoe sady manana tahotra ianao manana etaeta ianao mangovotra mihitsy ianao ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra manao hoe ataoko ty tsy manao vazivazy amin'ity asan'Andriamanitra ity Jesosy no mifidy marina fatam-piangonana fa Andriamanitra ny nanositra izy no mifidy ataoko ty asan'Andriamanitra ity tsy manao kitoto an'ity zany mihitsy tsy ataoko kitoto io halleloia alleloia be lehibe moa sehatry ny asan'Andriamanitra voakasika any amin'io fa io no azavaiko aminao amin'izay satria mandehibe ny fotoanantsika engane ho afaka amin'izany ozona mpahazo ny mpanompon'Andriamanitra zany ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ozona faharoa-pahazo ny mpino ozona faharoa-pahazo ny mpino na resaka mpiandraikitra moa zany resako eto ray olona fa tsy hoe ny mpino rehetra mpiandraikitra mihitsy mpanompon'Andriamanitra atsika le hosorana mihitsy zany Malakia 3:7 Malakia ka hatrany amin'ny andininy 10 boky Malakia 3:7 farandrindra amin'ny testamenta taloha
Parakatoko fatelo andin'ny fafito ka hatramin'ny andin'ny fafolo. Zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe hatramin'ny andron'ny razanareo dia efa niala tamin'ny ditika ianareo ka tsy nitandrina azy. Miverena amiko dia mba hiverina aminareo kosa aho, hoy Jehovah tompo maro, nefa hoy ianareo ahoana ary ny fiverinay. Androban'Andriamanitra va ny olona no mandroba ianareo, nefa hoy ianareo amin'inona moa no androbanay anao? Amin'ny fafolo-karena sy ny fanatitra. Voaozona amin'ny ozona ianareo, nefa izao no robainareo, dia izao ianareo rehetra iray firenena izao. Entinareo fafolo-karena rehetra ao amin'ny trano firaketako, mba sikanina ao an-tranoko. Ary izao toetrany amin'izany aho Jehovah tompo maro, raha tsy ovahako ny varavaran'ny lanitra ho anareo, ka ampidinako fitahina mananampiampy ho anareo. Zay. Korintiana faharoa toko fasivy. Korintiana faharoa toko fasivy. Andininy fahenina sy ny fafito. Andininy fahenina sy fafito. Korintiana faharoa toko fasivy. Andininy fahenina sy ny fafito. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa izao no lazaiko, izay mamafy kely dia kely no jinjainy, fa izay mamafy be dia be kosa no jinjainy. Aoka ny olona rehetra samy anao arak'izay niny fony avy, tsy amin'ny alahelo na fanerityrena, fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Ny andininy fahafolo sy raika amby folo. Andininy fahafolo. Korintiana faharoa toko fasivy, andininy fahafolo sy ny faraika amby folo, amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izay manome voa ho an'ny mpamafy sy mofo hoanina dia hanome sy habe ny voa fafinareo, ary ampitombo ny vokatry ny fahamarinanareo. Dia anakarena amin'ny zavatra rehetra ianareo ka handroso amin'ny itspo, izay mahatonga fisauranay an'Andriamanitra. Tehaka ho an'ny tompontsika. Ataovy mafy tsara ny tehaka. Halleluja. Halleluja. Raha ny marina dia tokony ho tahin'ny tompo be daholotsika rehetrarehetra. Ary ny osotro ny fitahiana sy ny fanambinana avy any an-danitra anie ho tonga aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Halleluja. Halleluja. Arakaraky ny taona taona anompon'ny olona an'Andriamanitra no tokony hitombony ny ositra ao anatiny. Ary arakaraky ny taona nanompon'ny olona an'Andriamanitra no tokony ho matotra misimisy kokoa amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Ny zavatra hita matetika dia ity: rehefa manomboka antitrantotra ara-panahy ny olona anankiray, dia manomboka manadino ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Za tsy mialina mipiny vaovao fa samy zanaka daholy, fa ny fanamariana hitako dia ity. Ny fanamariana hitako dia ity: matetika ny olona mpijoro vavolombelona fa nanapoahan'Andriamanitra fahagagana, na vita trano no tahin'ny tompo nahazo camion, nahazo sprinter, nahazo an'izao saika ry zareo olona vaovao avokoa. Tsy mialina aho aho fa zanaka nareo, ary raha vaovao ianao tonga eto dia anisan'le miara-mioby aminao zahay. Halleluja. Amen. Amen. Sy fitehaka ho an'i Jesosy. Fa reny somary ohatra ny antitrantotra ara-panahy, ohatra ny tahaka ny mandalondalo ady, ohatra ny tsy hay hoe maninona, tsy misy nininina, tena tsisy nininina azo nijoroana vavolombelona mihitsy, ary na dia ianao ary mametra-panontaniana hoe fa ahoana ihany ary izy ity. Sao dia sanatry ny vava misy ozona tafitra. Anisan'ny mampiditra ozona ry avana ao anatin'ny mpiandraikitra, dia zao ny ao anatin'ny eritreriny, ao anatin'ny eritreritra sy ny fisainany dia ity:
ny tenako ve efa natolotro ho an'ny tompo, ny fotoanako efa natolotro ho an'ny tompo, ny volako koa mbola alefako any ronjato sy arizato ihany zay. Ny mpanao rakitra 500 be dehibe ao am-piangonana sy ny 5 000 dia mpinotra anainy, fa ny mpandefa 100 000, 200 000, 500 000 hatrany amin'ny 5 millions dia ireo olona vaovao. Dia ireo olona vaovao ireo no manatona anao mijoro vavolombelona sy mitelefona anao manao hoe misy fipoahana fagagana ohatr'izao paster, aiza ianao moa ve tsy ho hita, problema ary ianao hitako efa mizara vokatra indray vao tsy ho hita. Alleloia. Mety aminareo ve ty fampianaran'ity aloha? Ireo le mpendraikitra sy le mendraikitra zany no olona dekona, mpianjy, choral, pasteur, indrindrindrindra fa pasteur. Alleloia. Dia any am'le hoe ny tenanay efa natolotra ho an'ny tompo zay rehefa matianina amin'ny asan'Andriamanitra, zay koa hoe mbola anome voly zany, zay tsy miditra am'izany zay. Dia iny le amin'ny atson'le fitenenana tany 1989 son'zay fony zay nianatra tetsy amin'ny LTCT tsy manao hoe blême be iny. Inony mitondra olana iny. Mitiava-tanana ho an'ny tompo. Ny ozona mpahazo ny mpino mpendraikitsy ka mahatonga azy tsy mba mijoro vavolombelona. Jereo tsara ny raha miremarika nareo. Raha miremarika nareo tsisy mpendraikitra firy zany ny mijoro vavolombelona fa olona vaovao daholo. Raha miantso zao tsika zay olona rehetrarehetra na vita trano na navidy fiara na navidy an'izao mba hijoroana vavolombelona za mba mity loatr'izao ihany. Endrasa jereko le any. Tsy mahita ianao. Tsy mahita ianao fa variana manongotra volo mba aboatra renany ery fotsiny izy daotra. Tsy hita inona reo nijoro vavolombelona eo. Afaka menao ray mefa zany ny marina. Alleloia. Satria ny antony dia fony ianao mbola mpino vaovao, fony ianao mbola tsy mpendraikitra, dia pakatoa be, voatoriana ny fafolo-karena, iny ianao makatoa. Ozy izy nitory-teny manao hoe eto ny fafolo-karena sy mifanatitra amin'ny trano firaketako Jehova, dia ozy ianao satria mandeha le tory-teny ny olona manao fafolo-karena dia ambany lalàna atao mihoatra kely. Dia ozy na ataoko mihoatra be mihitsy ny fa iny zany dia tsy manao rehefa nanomboka nandray andraikitra kely lasa mpametra tanana, lasa mandray andraikitra amin'ny asan'Andriamanitra, dia mialokaloka amin'ny fieritreretana maloto manao hoe ny tenako efa natolotra ny tompo, ny fananako efa natolotra ny tompo, za rehefa maka isan'andro sanandro. Tsy manao an'izany aho, any olona vaovao zany. Dia rendry zareo mijoro vavolombelona ireny. Itsika tatairina kely, misy ohatra hoe misy seminaire kely momba ny resaka rabola, dia iny tsika fa manao kely. Lay fakatoavana ane re olona ka tsy ray volany. Tsy hoe sabata efatra ianao no makatoa. Dia ao arinan'izay, tsisy idirako amin'izany tsony, tsisy idirako ny vitsika amin'ny petrôle, ina moa ny idirany amin'izany. Dia lasa tsy makatoa tsika dia tratran'le blokazy. Eo amin'izay tsika le mitena miala blokazy, miala blokazy. Tsisy blokazy zany ao fa problema fakatoavana io. Alleloia. Zany iny ny tenin'ny mpaminany malaky. Averiko vakina tsara mihitsy izy teo. Eo amin'ny 17. Hatramin'ny andron-drazanarosy dia niala tamin'ny didiko nareo ka tsy nitarina. Miverena amiko. Tsy resaka fampotsampo ty na fitsangajagana. Dia mba hiverina aminareo koa ho Jehova. Ny 19. Androban'Andriamanitra va ny olona no mandroba ianareo, nefa hoy ianareo amin'inona moa nandrobana ianareo amin'ny fafolo-karena sy fanatitra. Ho voaozina amin'ny ozona ianareo nefa izao no robainareo dia izao ianareo rehetra ray firenena izao. Entinareo ny fafolo-karena ao amin'ny trano firaketako Jehova. Izao toetra amin'izany raha misy olona tena tokony mazoto manao fafolo-karena dia ny pastera sy ny vady aman-janany. Lolo manaraka azy eo io olona voaositra io. Manaraka azy eo io diakona fotsifotsy be akanjo lavabe eran-trano io. Dia manaraka daholo ireo mpiantsy ireo intercesseur-mpandohatra forotra lamosina mandraparivo ny andro ireo. Miaraka ny groupe d'accueil, fa tsy hoe groupe d'accueil dia zay aty tokotany, inona moa zany ny ataonay any an-trano itsofoka aninona any.
fa raha misy olona tokony hiazakazaka hanatanteraka an'izany, ianao no manatanteraka an'izany mba hanapatapahana ny ozona rehetrarehetra ity ozo ny fantrany ity. Alleloia, alleloia, alleloia. alleloia. Io ny ozona mpahazo ny mpino, tsy hoe mpino fa mpendraikitra. Ny mpendraikitra zany a mahay mitory an'io fa tsy makatoan'io izy. Mitory izy fa tsy makatoa. Ianao io zao mahay an'izany, ary dadany be anao raha hitory an'izany, mamany be. Fa ny akamaroantsika tsy makatoan'io. Remarika eo tsara, asio fanamariana. Dia ozy ny tenin'ny tompo androany a, ry olom-bo osotra rehetra sy izay olona hosorana. Miverena amiko Jehova, dia mba hiverina aminareo koa. Nefa ahoana ny fiverinay? Entonareo ny fafolokarena sy fanatitra ao amin'ny trano firaketako. Ho Jehova. Alleloia. Tia-pahery anao a. Aza matahotra, mankatoa. Mba fantatrareo? Anaza ny tany sy ny lanitra sy rehetra eo aminy. Ny vato soso ny volamena, ny arena miafina rehetra dia an'Andriamanitra. Ny olombelona rehetra dia mpitantana avokoa, ny vola rehetra ao amin'ny banky eo an'Andriamanitra. Inona ny atahoranao? Inona ny atahoranao mankatoa an'Andriamanitra? Andriamanitra amin'ny tenany io tsy Andriamanitra mila vanina na mila voatsiara arak'ilay resaka teo. Hoy izao no Jehova Andriamanitra ny nofo rehetra izay pila voatsiara sady pila vanina raha vao tsy mandohan'io ianao. Fa Andriamanitra miteny amin'io tsy tian'Andriamanitra hisy ozona ny fiainanao. Zany mahatonga ny Baiboly miteny izy manao hoe ary asiako teny mafy ny valala. Zany hoe Andriamanitra mihitsy no mandidy ny valalam-pandany io. Zareo tsara fa rehefa tsy mandofa folokarena ny mpendraikitra, tonga daholo ny valalam-pandany io miala tsiny. Misy aretina tampoko izany, misy fianakaviana ohatran'ny tonga tampoko izany, fianakaviana efa tsy hita nandritra ny 20 taona, ianao ankalaza ny 20 taona ty tonga tampoko andray izy. Izy tonga amin'io tsy hitondra voandalana fa hitondra problème, tsy maintsy mamoaka ianao. Aiza ny problème an'io? Tsy ny fianakavianao ny ratsy, fa le valalam-pandany ny ratsy, satria misy varavarana ny dirany mpanompon'Andriamanitra tokony hakatoatsika nefa tsy nakatao. Inona zany ny tokony atao? Inona ny tokony atao? Iza manao hoe tokony hakatao? Iza manao tokony hakatao? Tokony hakatao. Alleloia. Raha misy olona tokony lahatra hifandrombaka amin'ireny famafazany ireny, tsika mpendraikitra re olona. Alleloia. Misy mpino zandry kely tsika taty aoriana, nefa izy lasa tahin'Andriamanitra. Za zao avy teny abaypasy teo, dia misy raha lasana vavy zay, mbola vao mpino andiakangana ihany izy. Dia fetsy be tena hitako hoe mahatakatra ho ato reto olony reto. Le manao antso eto tsika le moment ty resaka congrès ty, dia nanolotra kidorepon zanak' zato izy. Firy? Zato. Za tsy anontany anao hoe ohatrinona zao natolotra ao, manahirana be no miteny an'izany. Miaza dia fanalam-baraka moe. Fa le olona zany mahatakatra hoe inona ny azoko atao hamafazana. Io moa ny tanimboly famafazana, hitanao hoe tsika izao a tanimboly mahavokatra. Ianao hoe dia mbola tahotra ihany mamafy ato. Alleloia. Ny pasteranao atao tsy tendakaniny. Mba mampaza io a ikiboko atao ohatry efa niena indray ty izy. Tsy zavatra hafa no manana an'io fa le fiadanam-po omen'ny tompony mba ny fahasoavan'Andriamanitra dia mba misimisy kely. Alleloia. Fa diso ny filazan'ny olona hoe lany zalany volam-bahoaka. O raha sy anabavy o. Tsy zany. Tsy zany. Raha pastera mpangorokarena ny tato tsy misy an'ireny télévision sy radio manerana Madagasikara reny. Inona moa raha ohatra ny tadidiko tsara mihitsy tamin'izany fotoana izany nanangona n'iny vola nividianana tele iny. Tao anatony rotokom-bolantsika nahazo 950 millions. 70 tapitrisa ariary tamin'iny tele iny. Namafy ny olona be dia be no tahin'Andriamanitra tao aorianan'izany. Alleloia. Tsy miova ny tanan'Andriamanitra fa mbola ao tsara io tanan'Andriamanitra io. Alleloia.
tsika manofa nyity trano ty 160 millions isam-bolana 2 tapitrisa ariary isam-bolana nanofatsika trano reo nefa tsika mbola nanao an'io trano vao io trano vao le asianareo réservation io zay atao amin'ny trano vao ihany tongava maraina dia ao trano vao mba hafatatrao misy olona namafy tao nisy sacrifice tao nisy pasteur mba niafy tao alleloia 2 milliards 250 millions nanamboarantsika an'io 10 tapitrisa ariary ngazany vola tsy mipaosy fa mamafy ary mandrakity ny androany tsy mbola banky ropitra amen iza nilaza aminao fa banky ropitra tsika alleloia nividianantsika an'ireny bypass reny tadidiko tsara ny teny le rahala nisy rahala malemy finoana zay tamin'izany fotoana dia nijeren'io tany tao bypass dia ao arinanay ao izy dia io moa raha lasana bavy misy tsy resy lahatra foana dia izy ao arinao nao zany mandeha taloha eto mbola fanan'Andriamanitra ve no teny amin'ny zalary eo aty akadina ratsy be le izy akadina totô inonao nale aty akadina totô aty satria sady tsisy lalana iny tamin'izany no lavaka boritsy lalina be dia ataony mafy mitsy ianao arinao mbola fanan'Andriamanitra ve no niteny andreo ao inona moa no lazantsika eny amin'izany zavatra zany ozy ny apôstôly Paoly fa nafafy dia ianao mirehareha io temple de la foi zany fiangonanay zany mirehareha alleloia zao tsika anao congressany any amin'ny temple de la foi alleloia mba zareo be de be aminareo ny namafy tamin'ireny tsy banky ropitra fa naninona ny najanonao ny famafazana dia lasa nidirany problème ianao satria novokisan'ny olona ianao tany anaty Facebook tany ampidiran'ny olona fampianarana hafahafa io mba azo ataony miainy ny fampianarana rehetra fa tandremy zavatra enona fa sao dia animba alleloia mandeha daholo ty fampianarana ty aza manao azy dia nidinao ny tananao rehefa nidinao ny tananao dia ozy izy ny tompo idio ny tananao fa ny aty koa moramora ny manidy azy dia nidiny ny tompo ohatr'izao nity tanteraka tokoa lasa nidira trosa nefa olona hatram'izay papitrosa fanjakana ray no omena tsiny sy ny mpanohatra ngany fiainao miankina amin'izany ny loharanontsika rehetrarehetra avy any ambony ianao ve alan'ny rano avy any ambony any misy foana io